ia marina tokoa zay. Betsaka moa ny olona maneho hevitra am'izao fotoana zao hoe l'état fédéral zany no mahatonga ny mety hatonga fizarazarana sy adipoka eto Madagasikara. Tsara tsindriana mazava tsara aloha, tsindriako mazava tsara eto de hoe tsy ho hisy zany zavatra zany. Tsy ho hisy zany fizarazarana zany satria zao raha i Madagasikara manokana anie raha ny tantara no jerevantsika ataontsika hoe mbola talohan'ny fanjanahantany ohatra, efa état fédéral naturel anie Madagasikara afa-tsy teny fotsiny hoe maro ny foko izay samy nanana ny fanjakany aby maromaro teto Madagasikara, fa noho ny karazana hoe tantara moa zany tsy maintsy misintona amin'ny tantara foana moa zany tsika rehefa manao zavatra fa tsy hoe miteniteny zavatra fahatany fotsiny. Fa mahatonga anahy manazava an'izay moa tsy inona fa le hoe mampizara ny gasy sy ny sisa de zay mahatonga anahy zany manazava kely an'izay hoe raha ny tantara zany jerena de efa naturel zany zay fédéraliste zay ho an'ny Madagasikara manokana. Taloha araka nambarako teo zany efa maro ny fanjakana samy nanana ny foko samy manana ny fanjakana ny toerana misy anazy tsirairay aby teto Madagasikara, ka zay zavatra zay zany taty aoriana nisy ny karazana conquête nataon'ny Radama faharoa tamin'ny fotoana Radama voalohany azafady tamin'ny fotoan'androny de nanomboka teo taorianan'izay indray de nisy ny fanjanahantany de ny mpanjanaka am'izay no nametraka an'io état unitaire io teto Madagasikara zany. Zany hoe raha jerevantsika zany ny tantara efa fédéré talohan'ny nisy unitaire ty zany i Madagasikara. Tamin'izany fotoana zany mbola tsisy ny adipoko sy ny sisa de sotomiko zany le tantara zany am'izao fotoana 2026 zao zany. Amin'ny taona 2024 tsika zao, jereo tsara fa ny olona eto Antananarivo be da be any amin'ny faritra any mitady vola, manamboatra trano any, mipetraka any, manambady any. Ohatr'izay koa ny avy any amin'ny ataoko hoe avy any amin'ny sisiny zany ny côte zay miakatra eto Antananarivo miasa eto, mivelona eto, manana trano eto, mianatra eto sy ny sisa mifamaofao. Ary amintsika miresaka zao efa vitsy de vitsy ny ataontsika ohatra hoe karazana hoe race pure zany, ohatra fa tsy tena hoe tsy mihety, tena tsy mihety, tsy mitapy-drano, tena ataoko hoe fa vitsy misy fa ny ankamaroany zao presque fa métis mifampidipiditra daholo. De raha mijery koa tsika amin'ny fiarahamonina malagasy izay iainantsika hatramin'izay, teto ve mba taiza teto Madagasikara mba nisy hoe ny olona avy taria anana ny roasina mody nareo na hoe teto Antananarivo mba fa nandroaka ny côte ve nandeha nody hoe ndanareo mody any amin'ny tany misy an'izany ve teto? Ka nahoana le état fédéral rehefa andeha apetraka de lazaina fa zay ny zavatra ho hisy. Io fédéral io anie état fédéral io anie tena marina rafitra izy io rafi-pitondrana, rafi-pitantanana ny firenena anankiray. Raha ijeritsika zao ny firenena any ivelany maromaro ohatran'ny Suisse, Canada, Angleterre, ny any États-Unis, Rusiana sy ny sisa manao an'izay rafitra fédéral zay daholo maninona ny andreo rehefa any izy tsy miady fa rehefa eto amintsika izy miady. Fa ny tena marina zany zao le izy misy olombitsy izay afa voky sy ny zatra nanao mpimamba ny harem-pirenena sy ny tombontsoa ny vahoaka malagasy hatramin'izay no tapaka sotro fihinanana tafapetraka état fédéral eto Madagasikara, satria iverina ny fotony amin'izay zany ny ataontsika hoe fahaleovantena ara-pitantanana na amin'ny resaka administration io na amin'ny resaka resaka administration na amin'ny ataoko hoe amin'ny resaka fitantanana ara-bola zany sy fampandrosoana zany zay. Zany hoe raha mijeritsika moko le rafitra unitaire moko zany raha mampidi-bola zany commune anankiray iny de alefa aty amin'ny fanjakana fohy be le izy de izy am'izay no mahay amin'ny alalan'ny subvention communale na siady sy ny sisa namereneny anazy reny. Io zao meko ohatra fotsiny tsika ny problème nio nisy teo 2 milliards d'ariary ny budget de tsy haiko nanaovana nio Ambojatovo nefa de zay ny budget de fonctionnement ny région anankiray de hitovy ve io ny volany nanamboarany Ambojatovo sy ny région anankiray fa ny amin'ny région anankiray misy fokotany ao, misy commune ao, misy
inona moa zany misy hôpitaly tetezana io maro be zany zavatra ao bazary sy ny sisa ny lalana sy ny sisa zany hoe zavatra ilain'ny vahoaka rehetrarehetra zany de ao anatin'ny région anankiray iny ihany ao daholo ahitana ny rehetrarehetra zany de eritrereto hoe ny région anankiray misy distrika 7 distrika 4 distrika de ao anatin'ny distrika indray misy commune de misy fokotany de ao anatin'izay misy le zavatra tany isako teo reny daholo hoe ao ny hôpitaly ao ny lalana ao ny sekoly ao ny rehetrarehetra iny 2 milliards d'ariary iny ve hampy anaovana ny fampandrosoana foto-dravitra asa eny ohatra zay koa ny subvention communale zay alefa miverina avy ety rarindreo maire reo tsisy zavatra vita vokatra an'izay fivangongona zay ka io zany mba hoe aleo mba hiverina hoany am'zareo am'izay ny anjarany mba ahafany mampandroso ny vahoaka sy ny toerana zay iadidindro zareo tsirairay aby zany zay zany ny antony le resaka état fédéral izy io tsy ratsy io tsy mampisaraka atsika zany io resaka découpage territorial zany tsisy zavatra miova io mipetraka amin'io foana zany ary ny ato amin'ny VSFM moa tsara mpahafantarina atsika fa efa ela zany no nanomana hoe anahoana raha iroso ametraka an'ity état fédéral aty tsika inona ny constitution apetraka tsika manahoana ny fomba fandrafetana an'izay amin'ny ankapobeny efa voadinika tao anatin'ny taona maro zay zavatra zay rehefa naomana no manina mihitsy satria tsy mora moa no manao zavatra hoe mbo tsy zavatra mba amin'ny fomba teny tanora zavatra molimoly zany zavatra nde omena tolotra ary amin'ny concertation fa mba zavatra voadinika tsara ary olona teknisianina sy manam-pahaizana arakaraka ny toerana misy anazy tsirairay aby no nandrafitra an'izay constitution zay zany ka zay moa zay azo lazaina mafitsako fotsiny mikasika le resaka tsy mampizarazara zany ny fédéralisme fa izy io fotsiny le olona vitsy araka ny teneniko teo hoe zatra migoka ny tombontson'le vahoaka malagasy hatramin'izay no tsy tian'izy io fa firenena manao loatra moa tsika eto Madagasikara ka hoe vao atao état fédéral atsika de hifamono ary ny zavatra tena mahagaganay am'izao fotoana zao amin'ny hainao manjery amin'ny resaka médias sociaux sy ny rehetrarehetra miparitaka any tena misy mihitsy ny olona tena hoe mivoita teraka an'izay mihitsy hoe i mampiady io zao io fa le état unitaire zany hatramin'izay izay nitondrasana Madagasikara tao anatin'ny 19 taona jereo anie ary araka voalaza moa hoe lasa adina côtier sy ny Tananarivo sy ny sisa le izy tsy marina aloha zany tena disoko tanteraka satria na i Tananarivo ara izay renivohitry Madagasikara am'izao fotoana zao 19 taona taorina amin'ny fahaleovantena tsika jereo ny capitale de Madagascar Tananarivo jereo tsika samy mipetraka eto tsika zany tsy anganotro fa tsika mipetraka eto manahoana Tananarivo raha ohatra ka hoe na tsara tsika zany le état unitaire sotro zao ny Tananarivo afa tsy teny fotsiny Tananarivo tsika tsy teny province hafa capitale de Madagascar fotsiny tokony mamira-petra ohatran'ny Dubai zany fa nefa nahoana na Tananarivo ara mba victime koa amin'ny état unitaire ary io za mino fa tsy voaka ny Tananarivo rehetrarehetra koa no manao an'izay ho araka ny teneniko te fa misy olo mihitsy mivoy an'io satria tapaka sotro finanana izy ary matoa ny takina teny amin'ny 13 mai io fanovana rafitra io teto Tananarivo fa izy moa araka ny teneniko zany tamin'ny interview nataon'ny namana sasany teto moa de hoe niteny tamin'izay hoe teny amin'ny 13 mai no sambany tamin'ny tantara Madagasikara no takinan'io fanovana rafitra io teny amin'ny 13 mai tamin'ny octobre 2025 iny fa izy tamin'izay tsy faritra mazava mihitsy no hoe inona le rafitra hovana tsy nifaritana mazava izy tamin'izay fa hoe mitaky fanovana rafitra foana satria nefa matsapa zany Tananarivo fa potika tanteraka ary olona miady ambony tatamizy ka fa tsy mahazaka gatsony de mbola tsy mino an'izay ve ka am'izao fotoana natao ny concertation des jeunes natao farany teo teny CCI vato iny ny tanora no nitaky an'io fanovana rafitra teny amin'ny 13 mai de ny tanora ihany koa no namoaka ny résolution teny amin'ny CCI vato fa état fédéral zany hoe io zany le état io zany le rafitra nitakina teny amin'ny 13 mai efa mivoaka le résolution tatsika efa tanora nitaky an'iny teny hoe hovany rafitra mivoaka tamin'izay ny résolution teny amin'ny CCI vato iny rafitra fédéral no lamy tao hitatsika zay zany hoe normal be zany logika zay fitakina zay fanovana rafitra zay ary raha état fédéral nitakina logika koa zany satria tsy naomby ny état unitaire ka zay zany mahatonga ana amin'ny teny eto hoe aoka tsika tsy ampiady
oka tsy voizina amin'ny zavatra ohatran'izay le état fédéral zany fa raha misy ny zavatra ny ady hevitra tokony rosotsika sy ho ataotsika ho an'ny sasany zay manohana an'izay resaka état unitaire zay aleo mandeha mbola tabatra boribory samy mifandresy lahatra zany hoe raha atao tsy jerentsika ohatra amin'ny resaka économique raha miditra état fédéral tsika manao ny économique ohatra par exemple zany zay zany any tokony adina hevitra fa tsy resaka hoe andeha ady-poko eto tsisy gasy andeha ady zany tsony eto tsisy tsony eto ary manaovanareo zay andeha ampiady any gasy fa gasy tsy miady zany za mino an'izay satria amin'ny fomba hoana le andeha hiady izy le teneniko teo iny efa mifampidipiditra daholo eto tsy possible tsony zany zavatra zany fa ho anao ho an'ny sasany izay very tombotsoa ka tafapetraka ny état fédéral ka hoe very tombotsoa zareo zay nanao ny état unitaire fa tiantoka ho anareo zay ary zavatra hitany tsara hoe tsika ihany koa amin'ny état unitaire anisan'ny mampiova ny toetran'ny mpanao politika mpitondra azy io satria mbola tsy mahazo seza izy mandeha ny propagandy mandeha ny rehetrarehetra de manana fo tsara mihitsy izy ambition tsara mihitsy izy ampanosoan'le Madagasikara nefa rehefa tonga eo amin'ny seza izy mahita an'le fahefanangeza be hananany tonga de miova io lohany io miova ny sainy miova hoe hay moa raha ty karan'izao de lasa le toetsainany tary iny niova rehefa mahazo an'le seza izy anka firy mo mpitondra teto Madagasikara zay mba jereo ny farimpanana an'ireny olona reny taloha izy naka fitondrany de rehefa miala ny fitondrany izy mba jereo farimpananany tena nanangona zany hoe le rafitra unitaire zany lasa nohon'le faingezan'ny fahefana izay ananan'le olona mitarika mitondra eo no mampiova ny sain'ny fanahiny zany hoe misy moa ko sasany teny hoe le olombelona novana na izy ny andeha petraka anao eo karaha mbola io rafitra io foana de ho lany fotoana eto tsika amin'ny fanampin'izay ihany koa zany anisan'ny tsy de mahatsara loatra le état unitaire ihany koa zany zay nisy niainantsika hatram'izay fa io moa tsy haiko fa io moa zany araka ny tenenin'ny sasany hoe ovana na io zany efa impiry novana moa zany izy io zay be da be zao nisan'ny centralisation forte io ndraiky natao ahoana ny anareo raha mbola unitaire io tsy zavatra miova zany eto tsika zao teo miaina amitsika ny constitution iainantsika zao état unitaire décentralisation ina moa zany tena izy sy ny sisa jereo izy io zao izy iainantsika am'izao fotoana io manahoana izy io mety sa tsy mety talohan'izay fa nisy nanahoana mety sa tsy nety de ovana koa zany izy io zao de anatena vetsika efa mbola hoetindreny novana anazy manaraka io tsy amintsony zany le izy fa aleotsika mba tena hanova tanteraka am'izany le zany hoe tena hoe fanovana le tena fanovana mihitsiny raha atao bily izy tonga de tsoay le montera anankiray soloa montera hafa fa tsy lasa tsony io de ome sofera vaovao am'izay mitondra azy mandeha io zay zany ka za moa zany manamafy hoe ny état fédéral tompoko tsy ampiteraka adi-poko zany eto Madagasikara mbola ray ihany tsika fa io moa zany araka le voalaza misy ny fédéral ary ambony de ny état fédéré aty fa io zany resaka hoe tsy mitovy ny tanjaky ny économie sisa manaiky an'izay fa nefa kosa io raha eto Madagasikara jerevantsika raha tena ny tiliara io zao tsika ohatra de tiliarany tratrany kerelava tiliarany ohatran'izao pinalava fa ao ny tena misy ny arenakibony tany iteny koa tsika mitoerana hafa ohatrany amin'ny Tamatavy sy ny sisa reny any ane misy jirofo misy inona misy beta eto Antananarivo maro koa ny zavatra fananana misy eto afaka atao zany hoe tsy aza mieritreritra mihitsy tsika fa ne mahatonga an'le resaka économie voalazantsika misy taraiky sy tavela io ane de noho le zany le fitantanana zany ataon'le olona mitatana an'le état unitaire no mahatonga an'io izy le voalazako teo iny raha vola ampidiriny commune anankiray mandeha makatinky tapo-bola mpanjakana région anankiray kely le izy miverina de fomba hoana moa ahafahan'ny député na ahafahan'ny maire ny député moa de mandana alana ny asany fa ny ahafahan'ny olom-boafidy zany ataontsika hoe ny maire zany andeha ampandroso ny toerana misy anazy nefa ny vola pelatana andeha anaovana zany tsisy ohatra zay koa ny député be da be koa moa zany resaka mandeha ny député zao manina ny député maroniso amin'ny assemblée nationale de nareo avy any an-tanindrana ohatra zay koa ny amin'ny sénat nareo ny tena maroniso ao anaty fa izy reny tsy hoe miaro le député sy le marina zavatra misy zay fa ny zavatra misy zay le mahatonga lasa hoe candidat mpanjakana rehefa milatsaka afa candidat mpanjakana de tsy mahazo fanampina amin'ny fanjakana ary zay ny tena zavatra misy iainan'ireo député reo aleza la mba mialokaloka ary famonona mihitsy iny
hidirina am'zany atao candidat-mpanjakana zany rehefa tonga amin'ny fifidianana ilatsaka filatsana maire na député na ohatran'izay satria mba te hahazo le tombotsoa ao anatin'le fitondrana misy zany le olom-boafidy de voatery izy mialokaloka sitrany hay mbo mahazo nefa na de zany raha mbola tsy voavaha foana le olana de zay le mahatonga any amin'ny teny hoe le olom-boafidy eo ihany iny fa amin'ny fomba ahoana kosa moka hoe enao tsy hoanam-bola mihitsy anatin'ny paosinao hoentinao de anaovana amin'ny hananamboarana lalana sy ny sisany amin'ny toerana fa fanjakana mametraka an'io ohatra efa le volomeny fanjakana anao tsy ampy zay le mahatonga an'io e de lasa ohatran'ny bloky daholo ny olom-boafidy rehetrarehetra inona mahatonga zay le rafitra foana io le rafitra io za zao miteny amintsika eto fa ataovy etat fédéral ane io de me vola sazy anazy daholo le député reo de eto amiteny aminareo tsara fa tadidio teniko ty fa mahavita zavatra tsara be daholo hoe manomboka any amin'ny président fokontany ny maire hatrany amin'ny député tenentsika teo reny fa esa eo zay zavatra zay zany ny zavatra mbo anazavako kely mikasika an'io resaka hoe mampiady foko sy ny sisa io tsy mampiady io zay ny fanazavana azoko teny